mandray anjara feno amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ireo vondron'olona ifotony ao Nosy-be. Nisy ny fampahafantarana tamin'ny fokon'olona ny tetikasa fampiroboroboana ny toe-karena manga ao an-toerana sy ny mahazava-dehibe sy ny fanavaozana ny famindram-pitantanana eo amin'ny VOI ao an-toerana. Tato-baovao avy hatrany. Matsiaro manana didy sy andraikitra ireo vondron'olona ifotony ao Nosy-be amin'ny fitantanana sy fiarovana ireo arenan-dranomasina sy Antanety izay miara-miasa amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ministeran'ny zono satria tanjona hitambarana ny tsy ampalantamingana sy fiarovana ary fampivoarana ny fitantanana. Fagnamezana le gelôzy vaovao zegny ho an'ny regny VOI regny satria fa maro amin'regny amin'ny VOI eto Nosy-be zegny fa tampitra zegny regny fifagnaragna regny tokony hoe avaozagny zegny regny renouvellement de contrat de gelôzy regny afagna hoe miasa amin'izegny fiasagna ny fitandrovagna zegny tontolo iainana an-dranomasy Antanety satria hoe lagnena hoe maesaka tia zay ato hoe anisan'ny faritry miaro zay tontolo iainana an-dranomasy zay satria hoe misy tortue de mer maro be zegny ato io zegny tegna faritry iarovany ato sakatia. Ao koa zegny zay zegny miaro be dia be indrindrandrindra moa ty resaka jono koa zay tafiditra anatiny zegny mararotiny eto koa eo amin'ny resaka hoe arato aramalala zay satria ny arato zegny matetiky regny manimba zavatra maro fa raha ohatra hoe zay ato agnatiny fo zegny tsy mandrobaka le tontolo iainana an-dranomasy indrindra moa resaka arato zay fa tsy magnarato lasteo fa ny hoe ny mpanjono avy any ivelany zegny regny matetiky mandrobaka le raha ato ka zay zegny mba ilagna aingagna zegny fitantagnana ny arena voajanahary zegny indrindra moa resaka amin'ny gelôzy. Marina moa fa raha 9 ny vondron'olona ifotony izay miparitaka amin'ny fokotany 270 ao Nosy-be dia 70 amin'izany no efa nahazo famindram-pitantanana ara-panjakana amin'ny fitantanana sy fiarovana ireo arenan-dranomasina sy Antanety raha ny asa nandritry ny 3 taona. Aorian'izay dia manao tombanezaka sy jeritotika ny DRED ary tratra ny tanjona sy ny zava-kendrena ary tanteraka ireo zavatra izay nifanarahana atao amin'ny fifanarahanam-pitantanana raha mbola ankasitrahan'ny ministera tokony andraikitra dia mahazo 10 taona amin'ny andiany faharoa ka efa mahery 10 zao ireo vondron'olona ifotony ao Nosy-be no nahazo an'izay 10 taona izay. Anisan'izany eo amin'ny Nosy Sakaty ka nidina ifotony ireo avy amin'ny fédération ny vondron'olona ifotony ao Nosy-be ny resaka sy nampafantatra tamin'ireo VOI ao an-toerana fa olana tsara hitan'izy ireo ny fanavaozana ny famindram-pitantanana. Nandritra ny famelabelarana teo zay narignesana ny olana madinidinika eo amin'ny fitantanana dia sisy afa-tsy ny fagnavaozana ny famindram-pitantanana ny fifanarahana famindram-pitantanana amin'ireo fokon'olona eto ifotony zany ny marimatresana hita atao mba fahandro mahazo tombony na retombée économique mivantagna amin'ireo fokon'olona eto Sakaty. Amin'ny ankapobeny dia seksek tampitra zegny ny fifanekam-pamindram-pitantanana na hoe contrat de transfert de gestion nireo CLB eto Nosy-be amin'ny ankapobeny. Fa eto ndraiky dia manao fisaorana sahady zay amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana oloven-jafy fa nanome avenant ny contrat zareo mba ahafahanay VOI manohy ilay fitantanana fa kanefa misy ihany zay ny restriction na hoe misy zavatra nazonay atao teo aloha nefa tsy azonay atao zegny amin'ny avenant ika io ny angatahanay hoe ny azahoanay ny fagnamoragna ny fanohizana na ny fagnavaozana ny famindram-pitantanana. Ireo no fantatra nandritry ny fampahafantarana ny fokon'olona ny tetikasa fampiroboroboana ny toe-karena manga ao Nosy-be sy fanentanana ireo vondron'olona ifotony ao Sakaty amin'ny asa fitantanana sy fiarovana ireo arenan-dranomasina sy Antanety.